Araka izany ny farana tamin'ity androandroany ity ny fivirina ara-potoana voalohany teo anivon'ny anteny mira-pirenena solombavamboaka tsirairay avy manana ny fomba fijery ny tao anatin'izay impolo andro nanazany toerana ny fivirina izany isan'ny tondra ny fomba fijery ny ohatra ny solombavamboaka vao soavina andrina mitasy sy ny avao analalava jerena zany ny zavatra ny virinaina izay fotoana zay atao hoe nanomboanay an'ity fivirina ity a dia azo ambara zany fa azo lazaina hoe nahafapo tiako tenenina amin'le mahafapo a samy mahatsapa tena daholy na izay aloha ato amin'ny anteny mira-pirenena raha malala satria raha ny tenako zao voasambana zany vo tato manatrian'izay dia raha ny fandaram-potoana sy ny programme anasa napetraka ivorinay zany dia azo lazaina hoe tanteraka tsakany sy andavany manatrian'izay moa zany ianao mpanao gazety tsy hanafianana satria vao moalomoalo zao raha tamin'ny folo alina vao nyrava izay raha ny uniona tamin'ny zareo tao amin'ny membre du gouvernement dia hitanareo fa nisy marina ny azo lazaina ataontsika hoe fifanakaloza-kevitra azo lazaina hoe nisy nienjana nisy io ny azo lazaina hoe somary maivamaivana ihany ny antony dia hoe raha-pirenena ity tsy hananakavana aloha resahana zay raha-pirenena tsy hananakavana eo anatrian'izay inona moa ny antony dia ny hoe zay entina ampandrosoana satria samy tokony andraikitra amin'ny ampandrosoana nyity firenena ity ary ny ana araka ny teniko any amin'ny rehefa mikabary any amin'ny atao hoe toerana zay nalany ah dia ny zavatra ny tadaviko ity ary tokony ianao zany nydikany na ireo ministre zao amin'ny gouvernement zay entin'ny andramatoa prime ministre dia azo lazaina hoe zavatra nytadaviny ane io e fidiny ary satriny ary nagatamin'andriamanitra zany eo ho prime ministre ohatran'izay ko ministre anompo ny firenena dia ohatran'izany ko zay solombavamboaka dia nomen'andriamanitra anay ny toerana dikan'izany anompo ny firenena nandritra ny enimpolo andro izay nivorina i solombavambahoaka iny a dia maromaro ny lalàna izay lany tato maromaro ny fanitsina izay natao misy ihany koa na zany na tsy zany a atao hoe résolution izay karazana fanohinana karazana tondrozotra kely napetraka ho an'ny mpanatanteraka mikasika ny fampandrosoana an'ity Madagasikara mamitsika ity